Manahoana daholo? Manahoana? Ina vaovao anareo e? Any amin'ndry ela beky izany. Ela dia ela mihitsy aky. Manahoana ry izay? Salama tsara aloha fa dia vizaka ity fiainana voakorotana ity ihany Ny Fa asa dia tsy ahoana aky? mandeha. Koa ny asa tsy mandeha, ny tena mihodinkodina fotsiny ato an-tranoko. Ka mitady zavatra atao ary ve? Mahita angandry? Ie, izaho manana zavatra mahafinaritra. Intéressé-ndry? Izany. Resahako amindry? Manam-potoana kely? Tena liana mihitsy fa inona izany? Hitandry, misy zavatra présenteko amindry zany. Hitandry, izaho zany membre ana club anankiray. Club privé ana voyage, le izy produit de marque MWR Life ny anarany. Dia le izy amin'ny maha privé anazy zany dia accessible sur invitation ihany. Io société io manana bureau any Hong Kong, any États-Unis, any France, any Royaume-Uni. Dia satria izy miasa eo amin'ny domaine ana voyage, nanomboka tamin'ny 2020 izy membre any ETOA. ETOA zany ny association en tour opérateur européenne. Le MWR Life tamin'ny donc niforona izy tamin'ny 2013. Ioni Ashurov namorona anazy. Hitandry io lehilahy bogosy kely io miaraka Lava amin'ny be bare io. aman-janany izy. Ie. Dia tamin'izy namorona anazy dia zao mihitsy izany no teneniny hoe fotoana noho izao anatotosantsika ny nofinofitsika. Izay moa no nahatonga an'ilay anarana MWR Life. Raha en anglais izy zany dia mekino izy roil. Araka ny lazaiko andry teo hoe MWR Life tamin'ny 2013 niforona, fa izy tena manana fitomboany isan-taona exceptionnel be mihitsy satria 400%. Dia miasa amin'ny dia izy miasa amin'ny miexiste amina 120 pays. Dia resaka voyage moa zany no ataony sy distribution ana produit de marque. Tena société mihetsiketsika be mihitsy izy misy zava-baovao foana. Amin'izao fotoana izao mihoatra ny 100 000 membres zany erak'izao tontolo izao. Lazaiko andry teo hoe tamin'ny 2013 izy no niforona, fa 2016 izy zany nanomboka tonga tamin'ny faritra européenne iny, France moa zany ny mazava ho azy. Dia tamin'ny faraparan'ny volana tamin'ny faraparan'ny taona 2019 izy tonga teto Madagasikara. Mba resahako chiffre kely aloha ndry fa mahavariana le firoborobony. Raha ohatra izy ka tamin'ny 2015 nanana chiffre d'affaires ana 2 millions, 2017 efa tafiakatra 6 millions, 2019 efa 64 millions. Eritreretindry amin'izany le firoborobony le orinasa. Tena miroborobo be mihitsy. Ie, dia izy koa efa orinasa fantatra satria misy an'ilay site hoe business forum zany no mijery an'ireny le société manao vente directe reny. Dia tamin'ny 2019 izy nalahatra ny business forum tao anatin'ny top 10 ny société de vente privée. Fa mba société manao inona tsara aky izany faza. Dia ahoana ny mety hidirako amin'izany? Zao aloha azavaiko zavatra anankiroa ndry. Niteny tamindry teo hoe ndry ve intéressé amina zavatra mahafinaritra. Fa zaraiko roa le fanazavako andry le voalohany momba ny hoe club le resahako andry teo niteny ahako hoe club privé dia ho resahako andry aloha zany hoe inona avy ny tombontsoa azo rehefa miditra ao anatin'io club io. Le tapany faharoa indray dia ahoana no fomba anaovana business miaraka amin'io club io. Ndry angambany intéressé koa amin'izay zavatra izay. Izay mihitsy izao no tena manintona ako. Ie, fa andraso aloha fa mahafinaritra koa le club na tsy mbola resaka business ary tsika. Vao miditra membre ndry alefasina. vao miditra membre ndry dia afaka mahita ny ty plateforme anankiray ty hoe travel advantage. Plateforme fanaovana réservation izy io
resaka voyage zany aloha ny resahana de membre ihany moa zany no mahita an'le izy fa le izy tena prix de gros mihitsiny zay zany plateforme na azo réservation ie plateforme na réservation ny anaky mazatra rehefa manao réservation le booking.com reny na de mora ve ozy isindry tena mame prix tsara izy raha oharina hoe mandeha direct tany amin'ny hôtely ndriko zao mariny zany hoe booking reny zany zao mazatra ry expedia hotel.com raha resaka hôtel zany reny zao ny mazatra fa zao reny ane kika ny anazy modèle ampiasaina modèle le mahazatra antsika isan'andro zany hoe manao négociation izy any amin'ny grossiste na voyage de mandany tena ataoko hoe milliard de dollars izy amin'ny resaka publicité indrindra mahita amin'ny publicité any booking amin'ny télé mandeha foana mihitsiny zany hoe vola be mihitsy laniny amin'ireny dikan'izay izy zany rehefa mandany vola mondry fa tsy maintsy répercuté indray any amin'ny client iny fa tsy zay le izy moa eny fa nefa ahoana zany ny azahoan'le plateforme lazaindrity prix de gros satria hafa ny anazy modèle nitsotra le modèle nylazaiko teo fa ny modèle ny azy satria tsy inona club privé zany hoe communauté ana voyageur sur invitation ihany de tsy mandany vola amina publicité fa ny membre ihany no mampafantatra n'le société amin'ny olona de amin'izay fotoan'izay satria zareo moa ny négocier prix ohatran'ny rehetrarehetra ihany de tsisy vola be dia be lanina de amin'izay fotoan'izay mahazo prix de gros membre satria marge kely fotsiny ny alain'ny société zay ny azahoan'ny membre prix de gros intéressant kosa de zao ny zavatra mahazatra andry zao raha ohatra zao ndry maka mandeha rehefa andeha voyage de mampiasa booking ndry resaka hôtel fotsiny hitandreo amin'ny booking zay moa rehefa réservé hôtel makao ie de nefany amin'ity plateforme ity zay zavatra ataondry amin'ny resaka vacances voyage de hitandry amin'le plateforme daholo zany hoe raha anao réservation d'hôtel ndry na hividy billet d'avion koa ndry raha ozy izy indreo rehefa tonga any de anao location de voiture raha ohatra indry ka hanofy an'izany croisière zany de afaka ataondry eo koa misy an'ireny le hôtel le resort zany hoe le tout compris reny koa misy ao anatiny ao misy activité maromaro ao hatramin'ny hitandriva reny le villa de vacances reny hitandry eo koa afaka réservenao anatiny koa billet de train de akoatran'izay mbola misy akoatran'ny resaka voyage zany misy koa boutique en ligne amin'ny rehefa manao réservation d'hôtel misy mihoatra ny 1,400,000 hôtel zany eo amin'io travel advantage io tonga de miara hitako ao anaty plateforme ray daholo ve zany rehetrarehetra zany ie tonga de eo daholo tsy miovaova zany mihitsiny afaka tonga de hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany indry izay momba ny voyage indry de vita indreo amin'ny plateforme fa tsy mandeha miovaova zany mihitsiny mba aseho ohatra hoe ky meko ohatra mihitsy indry za zany zao tena mba leo be an'le hoe mijanona fotsiny de mba nieritreritra ako hoe maninona moa zany amin'ny anniversaire ako raha mba mandeha kely de nijery mihitsy zany zao mba nijery kely ako hoe Maurice zao mba akaikikaiky hoe raha makany Maurice de ahoana de nahita le plateforme travel advantage aloha ty asehoko andrity misy nahita hôtel zay ako any Afrique en flac sady Afrique en flac mahafinaritra anahy ny Maurice manisa hôtel ny anarany de rehefa andeha ihany moa zany de nanao prévision hoe andeha une semaine 6 nuits io 19 novembre hatramin'ny 25 novembre de ny prix raha ny tokony ho izy mandritry ny io le 6 nuits io zany 1,084 euros de fa satria za membre de manana fihenam-bidy ngeza be akony de mandritry n'le eninandro 318 euros sisany no alohako amin'io le hôtel manisa io kay
Tsara be kosa zany a. Ye 1084 € dia lasa 318 ve? zay mihitsiny 1084 dia lasa Oe 318. dray ary tiako ary inona le mbola misy hoe ity 150 misy garantie? Ye hatray neka adiniko tokotra io misy garantie zany hoe za zao ohatra andeha hividy an'io anao réservation eto amin'ny plateforme travel advantage amin'ny manisa hotel io fa raha ohatra kosa ka ao anatin'ny 24 heures ahako a ka mahita amin'ny plateforme privé booking zao plateforme privé ka mahita mora kokoa dia migarantie anany société a fa averiny amiko a 150% an'le différence iny. Aizaka iny misy société sahan'izany anomehan'izany garantie zany. Tena matoky kosa izy zany raha mahasamanao an'izany ko. Mahatoky tanteraka mihitsy izy a amin'ny resaka hôtel kosa aloha ny resahantsika resaka hôtel io. Tena 1084 lasa 318 zay mihitsiny fa mba efa nampitaindry ve nefa aloha e. alao asehoko indrindra amin'ny booking fô indry matimaty ny booking zereo tsara Zay mahazatrako. zereo tsara aloha sisy indry hoe mora booking tsika zao a nitadiaviko le manisa hôtel flic en flac a nijereko ihany le zahako andeha amin'ny anniversaireko a amin'ny 19 novembre ka hatramin'ny 25 novembre mitovy ihany le daty a zereo arany ohatrinareo 1086 € nefa tadidin-driva le tato anatin'ity Tena marina tokoa le izy 318 € dia andray eritreretindry tena amin'izany marina. niarany jereko ireo fa tsy hoe ny anankiray tamin'ny hoe ny fanelanelana be fa teo ny eo ihany ahako a tamin'izahanao an'le hijeran'le le voyage dia teo ny eo ihany ahako dia nampitoviako le izy. Tena marina tokoa kifa fa aty amintsika koa nefa mba misy ohatr'izao. Misy zao a booking ihany tsika aleo aloha tsika hijanona amin'ny booking hijery kely any Île Sainte Marie zany zao no mahafinaritra zaho mantsy tena efa te vacances mafy mihitsiny raha sendra tsy lasan'ny Maurice zany dia mba mety andeha any Sainte Marie e amin'ny tsy novaiko le daty fa le datiko teo ihany dia nahita an'ity masoandro lodge ity ahako a eo amin'ny booking tsika hoa masoandro lodge any Île Sainte Marie 270 € les 6 nuits le resahako amindry teo dia tadidio 270 ozy izy tsika dia aleo amin'izay tsika hiverina ato amin'le plateforme le travel advantage io dia jereo hijery amin'ny masoandro lodge ihany tsika le même daty ihany nijerevantsika an'le izy dia ozy izy hoe prix moyen le prix moyen io mantsy le prix hitany eny amin'ny plateforme publique hitandriva 270 € ozy izy fa satria za membre dia za manana réduction ana 90 € efa azahoana zavatra ny izy 90 € zany e dia eo fa 180 € zany sisa no alohako. Tsara be mihitsy ary inona ny dikan'ilay hoe crédit voyage? Za zany zao rehefa manao réservation ohatra zao anao réservation ny masoandro lodge io dia mahazo 490 crédit voyage. Inona moa kiny dikan'ilay crédit voyage indry moa zany zao efa zatra hoe mivoyage amin'ny Air France ohatra dia tadidindry amin'ny Air France misy an'ilay hoe miles rehefa mandeha indry dia mahazo miles dia ohatr'izay ihany koa rehefa mandeha indry izany fa ninona ataondry amin'ny les plateformes travel advantage vao mividy zavatra eo indry vao manao réservation amin'io dia mahazo crédit voyage sady izy tsy misy hoe faraperana izany tsy misy date de péremption date d'expiration zany fa valable foana le izy na roviny indry vao mivoyage indray na roviny indry vao mivoyage dia le izy zany mitombo foana ao anatin'ny compte indry isaky mivoyage indry dia mahazo crédit voyage. Zany dia izay miditra membre ve zany dia mahazo an'ireo avantage ireo? Ie izay miditra membre dia mahazo avantage fa zao tsy ny membre rehetra fa ny membre mahazo mi-invité olona satria tsy inona
le plateforme zany tsy accessible afa-tsy amin'ny membre alony fa ny membre koa afaka mampafantatra an'le plateforme amina invité zany hoe misy an'ity guest pass ty de misy code eo de amin'ny alalan'iny code iny no ahafahan'le invité miditra koa eo amin'le plateforme travel advantage tonga eo amin'le plateforme ihany koa zany ny invité fa zao kosa izy moa zany invité de izy zany tsy afaka manao afa-tsy réservation d'hôtel rery ihany tsy afaka manao hitandry le zavatra be deabe nresahako teo tsy afaka manao an'ireny izy fa ny anazy hôtel ihany zany no afaka ataony eo amin'le plateforme de zao koa izy koa zany invité de atsasaky ny fianam-bidy azony membre ihany no azony en tant qu'invité de ny membre moa zany mahazo guest pass isam-bolana fa ny invité koa isaky ny manao réservation d'hôtel de mahazo guest pass anankitelo offert zany hoe omena tsisy taminy gratuitement zany le guest pass zany omena gratuitement le guest pass ahafahan'ny membre zany mampafantatra ny plateforme amina invité mba le resaka hôtel aloha zany amin'ny voalohany io ihany ny azony invité jerena de inona ny intérêt-ko hoe za membre de zaraiko le guest pass mahafinaritra be manana intérêt be mihitsy indri satria zao rehefa ohatra zany ny invité andry manao mahazo fihenam-bidina $100 de indry tena mahazo bonus mahazo commission $100 mihitsiny mitovy zany fihenam-bidy azondry ny azony invité andry sy ny bonus azondry bonus io vola io fa tsy hoe zavatra hafa fa tena vola de satria ny invité andry manana guest pass de afaka mi-invité olona hafa koa de rehefa le invité iny zany manao mahazo fihenam-bidina $100 de le invité andry mahazo crédit voyage izy kosa aloha tsy mahazo bonus satria izy invité de indry mahazo koa bonus zany hoe isaky ny misy mampiasa ny guest pass de indry mahazo vola indry fa tena intéressant be le izy isak'izay mizara guest pass de mahazo vola rehefa ampiasain'le olona le izy kosa indry zao mizara fa rehefa tena mampiasa izy zany hoe rehefa tena manao réservation izy de mahazo vola indry arakaraka an'le fianam-bidy azony ok ozy indry hoe club zany hoe misy abonnement moa zany izy ty fanja eny kosa kiko ka fa hoe club rehefa club ndry ve aloha zao efa membre ana club ndry ary membre ana club de service fa fantatro ie de nareo ve ki mandoa abonnement mandoa isam-bolana ako de ahoana lazaindry fa de ohatr'izay ihany koa kineny atao amin'ny club MWR life satria indry rehefa miditra ao de anaty club de mandoa abonnement isam-bolana fa zao kosa aloha ny ato amin'ny MWR life rehefa mandoa abonnement indry de mivadika point de fidélité le abonnement alohandry isam-bolana zany hoe 100 le abonnement iny zany mivadika point de fidélité daholo de isaky mandoa abonnement indry de mahazo point de fidélité isam-bolana zany hoe osy indray hoe mandoa abonnement de mivadika point de fidélité 100% zany hoe ok tsy very zany le izy fa mivadika point zay tsy very aloha le izy fa mivadika point de azoko ampiasaina eo ny eo ve zay point zay ndry kosa kia za ozy mantsy hoe point de fidélité mba misy hoe fidèle kosa de le izy zany tsy tonga kosa aloha de azo ampiasaina eo ny eo daholy fa ny volana voalohany 10% ny azondry ampiasaina volana faharoa 20% ny azondry ampiasaina de volana fahatelo 30% zany hoe mitombo 10% isam-bolana zany ny azo ampiasaina volana fahafolo de azondry ampiasaina 100 ok azoko de ataoko inona le point de fidélité aky le point de fidélité azondry ampiasaina amin'ny atao hoe life expérience na ampiasaindry amin'le boutique en ligne
Fa iny zany life experience. Ndry ve aloha zao te inona zany zao ny nofinofo indrindra ohatra ka hivoyage te hivoyage ndry zao? Tena te handeha vacances mihitsy zao. Ye, Mandeha any amin'ny tany mafana zao, mijery ranomasina mihitsy zao tena mety. zareo ny reo tsy ohatry misy mahafinaritra be ve reo? Kay. Tsara be, mangamanga be. Ye, de life expérience de séjour organisé ny société. Le zany amin'ny toerana mahafinaritra, toerana le mampite handeha, hôtel tsara be 4 à 5 étoiles daholo. Fa zao, le izy aloha zany efa atao amin'ny vidiny efa négociena zany mba ho vidiny mirary. Fa tsy vitan'izay fa tadidio les points de fidélité resahako andry teo. Zao zany zao ndry ohatra hoe ho an'ny Lisbonne, io zao misy organisé amin'ny 17 septembre pour 4 jours, $329 zany mandritra le efatr'andro any Lisbonne. Fa zao mahazo mampiasa ndry 329 points de fidélité. Point de fidélité anankiray est égal à $1. Zany hoe raha ho an'ny Lisbonne zany membre anankiray de tsy maninona tsony, tsy mandoa vola en plus tsony. Ye, fa tonga de point de fidélité. Za zao jerendry amin'ny écran akio Miaina amin'ilay point daholo zany le séjour. Ye, za zao jerena eny amin'ny écran akio satria amin'le écran akio compte ny jereko io za zao efa manana 502 points de fidélité. Za zany zao afaka mandeha amin'io. Mbola tsy misokatra moa zany le atao hoe frontière de zay fotsiny ny olana. Fa eny tsy maintsy mbola miantoka billet d'avion kosa ako aloha e. Ty koa zao misy anankiray mihitsy ny andeha ho teneniko andry eo hoe le séjour zany paye 100 isan-jato fa ndry mbola mandoa frais nga tsy mba misy akaiky. Misy ary tena misy amin'ny fin octobre any a Sainte Marie, io le Sainte Marie resahako, any a Sonambo ndray io, any Sainte Marie any a Sonambo Ye, mahafinaritra be koa sady za mbola tsy tany, mbola tsy tao Sonambo de andao ary araka. Miandry vol fotsiny de efa tonga de lasa zao amin'ny fin octobre $319 ny par chambre. Tsika roa afaka miaraka de le izy demi pension de nefany mahazo mampiasa 319 points de fidélité. Dikan'izay za zao efa manana an'le 502 resahako teo za zany zao andeha hoany tsy mila mandony ninona tsony fa tonga de payeko amin'ny point de fidélité le séjourko any. Zany hoe raha tokony zany fandiniana fanja de manao épargne voyage ane zany Satria ndry mandoa abonnement ndry de iny mivadika point de rehefa aveo nefa le point nanaovana an'le séjour any amin'le toerana tsara be amin'ny vidiny mirary. Zay mihitsiny tena azondry mihitsy le izy, zay mihitsiny le izy. Tena tsara be izy zany de inona koa resaka ndrika hoe ohatrany hoe azo andoavana zavatra hafa koa le point. Ye, azo hividanana zavatra amin'ny le boutique en ligne. Eto amin'le boutique en ligne eto zany ndry misy marika tsara tarehy be dia be ohatra hoe Dolce & Gabbana, Michael Kors, Armani, Versace, Diesel, donc misy karazany be dia be afaka marika tena izy daholo ve zao zany? Ye, marika tena izy marika authentique ny entana tonga avy any Europe, avy any États-Unis arakaraky ny marika fa tsy hoe le hitandry sao de verindry fa le hitandry be dia be ria be horirika ery ny Dolce & Gabbana ohatra fa tena marika tena izy. Mba sy ohatra hoe mba jerena. Sady mahazo ndry hatramin'ny fihenam-bidina 80%. Eo amin'io ndry zany mahita zavatra be dia be na ho an-dehilahy na ho am-behivavy resaka momba ny lamaody zany sady ndry jejojejo io. Ny akanjo, kiraro, poketra, bijoux, parfum hatramin'ny accessoire misy eo. Meko ohatra anankiray ndry. Io zao le resahantsika teo mantsy hoe tena marika tena izy kiraro klasika be zany ny jerentsika escarpa Dolce & Gabbana ny prix-any kosa aloha Dolce & Gabbana kosa le izy authentique €604
fa jereo tsara nefany satria za membre dia mahazo fihenam-bidina 447 €, zany hoe 157 € zany dia mahazo kiraro Dolce & Gabbana. Fa le 157 € io mbola mahazo mampiasa point de fidélité, io amin'izay le ampiasana an'le point de fidélité nresahako teo mahazo mampiasa 85, zany hoe 72 € zany sisa dia mahazo an'ireo kiraro ireo ahako. Le kiraro voalohany aloha zany ny asehoko andry. So dia mba fosika kosa zany fanjava zany hoe Fosika dia andry aiza tsy fosika fa tena marka authentique. Za efa nividy kiraro tena afaka teneniko andry fa tena authentique mihitsiny. Tiako lazaina andry hoe na dia tsika gasy ary zany afaka manana zavatra marka tena tsara be nefany mba azo atao hoe 72 €. Za tsy miteny hoe kely izay fa 72 € zany anie latsaky ny 300 000 ariary. Firifiry ny kiraro aty Madagasikara vidin-dry 300 000 ariary nefany tsy marka tena hoe grande marque ohatran'izao akoriny. Fa resaka kiraro ihany fantatro fa tia kiraro ndry. Fa misy koa ny ataoko hoe marka italiana. Oui, tsara tarehy. Na dia le bleu ciel ary mahafinaritra mba miova kely. Zareo ndraiky io ny vidiny io sady mazaka anazy io le ray mahia kely aloha mety tsy dia mazaka anazy io zao mazaka antsika tsara mihitsy io. Jereo indrindra ty beige ty 72 € dia za nefa membre dia mahazo fihenam-bidina 35 € 37 € zany sisa no alohako. Fa io mbola mahazo mampiasa point de fidélité ahako 27 €. 27 € zany lazaiko andry fa latsaky ny 100 000 ariary aizaka indrina hita kiraro nefa jereo vao jerena fotsiny izy dia efa hita ny qualité an'le kiraro. Aiza indrina hita kiraro latsaky ny 100 000 € ohatr'izao ny qualitéany. Tena tsara beky fa mba misy andehilahy koa ve aloha za zao efa akaiky izao ny rentrée dia za mba mijery zavatra ho an'ilay zanako lahy. Nahita zavatra mihitsy ahako ho an'ny amin'izao fidiram-pianatra zao ty tena mety be mihitsiny. Sady mbola tsy tena mbola mamay be mantsy ny andro fa mbola mangatsiatsika ihany amin'ny maraina. Satria io zao misy suite anankiray Oxford University marka raha le menamena ity zao 109 € ny vidiny fa tadidio fa za ako membre dia manana réduction 82 € zay membre rehetra dia lasa 27 € io zany sisany 27 € mbola nasorandry satria mahazo mampiasa 15 points de fidélité zany hoe eritrereto fa 12 € zany sisany. 12 € zany ohatrina moa zany zao zany 12 € zany eo amin'ny 50 000 ariary eo. Nefa lazaiko andry Sara nividy pull mihoatra an'izay taty. Tena nahoetsy amin'ny Tripolitia moa le etsy Analakely tsy mahitsy tsy mahazo an'izany tsy mahazo an'izany. Zany hoe tena misy zavatra intéressant be mihitsy zany. Dia ahoana nefa ny fandefasana ny entana makaty? Za zao efa nividy entana dia 3 semaines dia tonga taty an-trano. Tsy hoe mbola nandeha mifampitady taiza ahako fa livraison à domicile. Dia io zao misy zavatra mahafinaritra koa izy tena miteny amindry mihitsy hoe sao dia mitady cadeau fa io zao misy offre anankiray ohatra hoe io montre io misy offre mandritry ny herinandro fotsiny 97 € nefa marka Guess. Dia miteny mihitsy zany izy hoe le boutique misy zavatra marka fa nefa ny prix réduit dia expédition gratuite internationale hozy izy raha vao ohatra ka mihoatra ny 150 $ ny zavatra vidinao. Za zany zao nividy zavatra maromaro aindry ihany moa zahako sy ny kiraro sy ny ohatr'izany dia nihoatra ny 150 $ le izy tonga soma tsara taty an-trano tamin'ny mois de juillet ny commande début juillet tonga taty an-trano le izy 3 semaines après nandeha FedEx.
fa za tsy nandoa ninona en plus tsony araka ty lazay ty andodoanina kory zany ve? tsy nandodoanina fa tena tonga livraison à domicile livreny fedex taty an-trano le izy. Tena mora kely kosa ny zany mijery cadeau amin'izany Ye raha mila mividy ohatrany hoe 3 semaines un mois à l'avance ndria de sûr fa tonga le izy. Tsy mila mifampitaditady amin'ny olona le ohatrany le fatao tsony hoe andeha hividy zavatra kely sur le sady net mba misy de hitondra kely ny hita. ie zao teony tsy nisy voyage tsisy voyageur anakaty zany fa ny fret tsina nandeha foana tonga soma tsara ny entana. Tena mahaliana be ky zany fa mba asio famtinana kely hoe foatra miverivery any be dia be ilay information. De rafitiniko are azoko an-tsaina mihitsy hoe bebetsaka le izy zao rafitiniko de raha vao ohatra indray zany ka miditra membre an'le club de mi-accéder am'le plateforme à travers l'advantage zay ahafahana manao réservation ana resaka voyage zavatra be dia be ny azo atao eo. De amin'ny voyage indray zany amin'ny resaka hôtel mahazo mahazo fihenam-bidy be de amin'ny resaka boutique en ligne koa de mahazo fihenam-bidy. De rehefa membre moa zany de mahazo hatramin'le crédit voyage afaka mi-invité amin'ny guest pass de mahazo koa point de fidélité ahafahana mandeha ilay expérience ahafahana mividy entana koa amin'ny boutique en ligne. Ok. De ahoana ary zany ny idirako amin'ilay club Zao manana choix anankiroa raha ohatra indray zany ka hiditra membre. Ny voalohany miditra en tant que membre pro de ny faharoa miditra en tant que membre élite. Manana choix am'ireo indray zany afaka mahasamihafa zany na mahasamihafa amin'ny pro sy élite zany. Zao rehefa ohatra indray zany ka miditra amin'le pro na élite de ankoatran'indrisy fianakaviandria de mahazo mitondra olona anankiefatra miaraka amin'ny voyage aminareo. Ny guest pass vao miditra pro indray de mahazo 25 guest pass raha élite indray de mahazo 50 guest pass isam-bolana ny pro mahazo 5 guest pass ny élite kosa mahazo 10 guest pass. Samy afaka mividy entana amin'ny boutique en ligne samy afaka mandeha life expérience fa rehefa élite ianao de mahazo accès anticipé zany hoe reny life expérience reny mantsiny de limité amina 40-50 personnes ihany de ny élite zany mahazo tombony kokoa aloha afaka manao réservation mialoha satria indraindray tena vetivetika kely mihitsy de lany le izy surtout rehefa afaka aloha 100 isan-jato amin'ny point de fidélité. Ankoatran'izay ny élite mbola mahazo réduction 10 isan-jato 10% zany ary io isaka mandeha life expérience izy de mahazo an'io réduction io foana. Ny teny moa tsika atao hoe mandoa abonnement isam-bolana de $99.97 ny abonnement isam-bolana. Rehefa mandoa abonnement ianao de mahazo point de fidélité 100 points de fidélité isam-bolana isaky mandoa abonnement. Rehefa te hiakatra élite ianao zany afaka miditra pro aloha de any aoriana any ianao afaka miakatra élite indray mandoa $150 indray mandeha fotsiny de tafiakatra élite. Fa afaka koa ianao vao miditra tonga de miditra élite mandoa $150 ambony pro fotsiny zany de tafiakatra élite. Zay ny tombony rehetra. Ekeko hoe andrasy aloha ekeko hoe mahazo point de fidélité isam-bolana afahako misitraka an'ilay avantage tsara be tany saindrireo fa isam-bolana ve ky zany za de andoa ohatriny $99,97 foana ve? Zay indray taitaitra zao marina aloha zany tsy maintsy mandoa le abonnement zany aloha isam-bolana fa zao kosany ny anankiray aloha tsy very mihitsy ny abonnement ndry fa tadidio le resahantsika teo isaka mandoa abonnement ndry de ohatrany hoe manao an'le resahandry teo hoe mametraka vola manao épargne resaka voyage ohatrany manao épargne voyage zany na manao épargne hividanana entana amin'le plateforme zany hoe tsy very mihitsy iny fa ankoatran'izay de misy fomba ahafahandry mandoa an'io vola io nefa indray tsy miala vola paosy.
Tsy mivoaka paosy ahoana aky? Tsy mivoaka paosy e. Azavaiko amindry amin'izay hoe ahoana moa zany aloha ny anaovana business, ho atoroko andry ahoana ny anaovana business miaraka amin'ny MWR Life satria efa niresahantsika teo ny tombontsoa azo amin'izay amin'ilay rehefa membre dia izao amin'izay indray zany ahoana no ahafahantsika manao business miaraka amin'ny club MWR Life. Okay. Dia ndry zany amin'izay fotoan'izay lasa tsy simple membre intsony fa lasa membre consultant. Tadidindry ve ny zavatra niresahako tamin'ny voalohany? Hoy sisindry hoe misy avantage le club dia misy fomba ahafahana mahazo vola. Dia niteny koako hoe dia tadidindry tamin'ilay antsika niresaka an'ilay bokiana doza mantsindry hoe tsy manao publicité ny société fa ny membre ihany no mampahafantatra oza hoe membre ihany no mampahafantatra ny les société amin'ny olona manodidina. Dia zay zany no ataoko hoe asa andrasana amin'ny membre dia mampahafantatra an'izay zavatra izay. Zay zany ny andrasana mampahafantatra. Zay ny andrasana. Ry zany zao rehefa fa tsy asaina hoe mivarotra voyage zany na hoe mivarotra entana. Tsy mivarotra voyage dia tsy mivarotra entana fa mampahafantatra an'ilay société. Hitandry zany teny amin'ny olona ohatra ny teneniko andreo jereo tsara daholo ny avantage rehetrarehetra rehefa membre en club ndry dia mampahafantatra an'izay le avantage rehetrarehetra amin'ny olona be dia be. Ohatra ilay nataondry tamiko ndry mihitsy le nanoro anahako hoe misy tsika tia misakafo ito nisy an'ilay restaurant teo amin'ny taiza indray moa izy tany amin'ny route circulaire ho sisy indry mantsenahako hoe andanaky makany fa tsara be. Le nisy crabe tsara be. Efa ninana ve ndry? Efa nandeha tany ahako dia hitako mihitsy le izy fa tena tsara. Dia ohatr'izay mitovy amin'izay mihitsy. Inona nataondry tamiko tamin'iny ho sisy indry mantsena hoe andanaky makary fa tsara be ny crabeny. Zay no nataondry nitendry hoe inona ny zavatra mahasoa amin'io restaurant io. Dia ohatr'izay mihitsy no zavatra andrasana amindry mitantara hoe inona ny zavatra mahasoa amin'ny club, inona mahazo fihenam-bidy be dia be, dia miresaka an'izay amin'ny manodidina andry dia mitarika ny olona hiditra koa ao anatin'ny club. Zay fotsiny. Raha izay vitako izany fa ohatrany toa misy vola aloha izy izany. Eny kosa zao ndry aloha zany rehefa ohatra ka hiditra lasa membre consultant amin'izay tsika amin'izao fotoana fa tsy membre tsotra intsony rehefa membre consultant hiditra membre consultant pro ndry dia mandoa $149.97 na $600,000. Raha ohatra moa ndry ka tonga ndry dia hiditra membre consultant élite dia $299.97 na $1,200,000 no vola alohandry amin'ny voalohany. Fa ina daoly no anatin'izany vola izany? Raha ohatra zao ka jerentsika aran'le membre consultant pro dia mandoa les cotisations aloha ndry satria ndry tsy maintsy membre aloha voalohany dia mandoa $99.97. Fa ankoatran'izay ndry satria ndry lasa consultant dia mandoa licence ana $50. Licence annuelle io zay manome ale $149.97. Ary inona le hoe activation to voatsipika? Le activation afaka tsitsipihana koa io raha tiandry zao satria tsy inona normalement zany rehefa hiditra club ndry dia mandoa frais d'inscription. Tsy izay moa le izy na frais d'adhésion. Fa dia misy ohatr'izay koa rehefa hiditra ndry dia tokony mandoa an'le frais d'activation $100. Fa amin'ity le zavatra misy eran-tany ity le resaka corona dia nanapa-kevitra ny société hoe aleo koa izy mba hanao geste izany hoe amin'izao fotoana izao zany dia nasorona aloha ny frais d'activation.
raha ny tena marina zany raha ohatra indrika hiditra membre consultant pro dia 249,97 $ ny tena tokony aloha fa amin'izao fotoan'izao izy miala zany les frais d'activation dia lasa 149,97 $ sisany dia lasa membre consultant. Raha hiteny amiko indry hoe fantatro indry zao fa hiteny hoe 600 000 ariary zany ekipe be dia be efa fantatro mihitsy indry zao fa tsy maintsy hiteny an'izay indray sa tsy mieritreritra Zany an'izany teny indry indry hoe 600 000 ariary zany ve zany ny investissementko dia efa afaka miasa afaka manana ny orinasako. Ye izay mihitsiny 600 000 ariary dia afaka manana ny orinasandry betsaka izany kisa-kely. Ko 600 000 ariary zany ve kina anangana épicerie ary vita izay mihitsiny raha ohatra indry arany ka na épicerie na tsy haiko na inona ara na anao ataoko hoe coiffure coiffure kely na kely anao tsy mahavita izany nefa indry 600 000 ariary indry dia efa afaka manangana ny orinasandry. Fa eny fa zany mbola tsy nanangana orinasa aminazy zany fanja marina raha mba ho havanana amin'izany ahoana ny fomba hanarahako an'izany. Mora kely satria izao raha voatra indrika miditra membre dia mahazo an'ilay back office dia misy hoe manana ny site web indry izany hoe manana identifiant sy mot de passe indry dia ao anatin'io tonga dia misy tableau de bord ohatran'io monsieur io zany hoe anarahindry momba an'ilay société andry zany hoe momba ny ekipa indry izay zavatra ilaina rehetrarehetra amin'ny fanarahana ny activité andry rehetrarehetra zany dia hitandry ao anatin'io tableau de bord io sady amin'izay ilay izy tsy hoe hovaina tanana akory fa rehefa misy zavatra miseho dia miova en temps réel daholo araka lazaiko indray hoe ity efa orinasa sady mihetsiketsika ny orinasa efa lasa lavitra dia tena tonga zany dia efa omena andry fotsiny ilay izy fa tsisy hoe mbola hitazona cahier mbola hividy logiciel mbola anao excel tonga dia efa omena andry daholo ny zavatra afahandry manaraka ny activité andry. Manatsotra fiainana kosa aloha raha izany tena fa zany hoe manatsotra be mihitsiny fa nefa za ve zany mila manao ohatr'izao ataondry izao ve za tsy voatery indry voalohany aloha le zavatra kisarisary mahafinaritra nasehoko indry teo sao dia mieritreritra indry fa za nanao an'iny za tsy mahay sady tsy mahay no tsy manam-potoana za zany tsy mba na mahavita manao slide kisarisary zany fa ao anatin'le back office le site indry omena indry vao miditra dia tonga dia misy an'io atao hoe outil marketing io zany hoe misy an'le slide tsara tarehy raha mila indry en anglais dia misy ao misy amin'ny teny maromaro mihitsy ny ao tonga zany dia efa azo indry ilay izy zany hoe dia ny présentation koa tsy voatery indry hoe tonga dia hanao présentation satria mety normal be hoe amin'ny voalohany mety mbola tsy zatra mety mbola sahirakirana dia tsy voatery hanao présentation fa misy présentation san'andro misy foana ny prévu na zoom zao moa zany zao efa manomboka afaka manao présentation physique fa olona tena vitsivitsy dia misy foana isan'andro zany hoe ny tena andrasana amindry dia miresaka amin'ny olona dia mitondra ny olona miinvité olona hanatrika présentation izay fotsiny tena zavatra andrasana amindry. Fa mety misy fomba ianarako an'ilay asa andrasana amiko izay koa mahafinaritra anahy tiako mihitsy amin'ny fanontaniana izany satria tsy inona rehefa manomboka asa indry ohatra ny asa rehetrarehetra io surtout asa vaovao dia mba mila kosa alohany mba mianatra an'ilay izy dia mianatra amin'ny misy akademia MWR afahandry mianatra ary tena za moa tena miteny mihitsy hoe vao manomboka anao an'ity asa ity dia alao mba miditra kely amin'io ao anatin'le back office indry misy an'io dia misy formation kely ao dia misy forum d'entraide koa satria tsy inona miasa amina roapolo amby zato pays ny MWR life dia misy olona connecté foana ao zany afaka mifampizara traikefa amin'ny olona tsy voatery eto Madagasikara fa any amin'ireo toerana roapolo amby zato misy any MWR life.
Hay kosa tena tsy Ie. rery kosa aloha zany rehefa manao azy Ndry kosa aloha tsy rery ndry tsy rery satria misy olona foana afaka manampy andria na ny eto afaka toerana manampy. na ny any ivelany. Okay, fa mba tantarao ary hoe ahoana sy ahoana no mety azahoana vola e? Resaka vola amin'izay tsika zao rehefa ny vola zany karazany roa ny afahandry ny vola miditra amindry ny resaka bonus zany hoe isaky mampiditra olondry dia mahazo vola, ny anankiray indray ny revenu résiduel. Bonus vitsivitsy le tena principaux bonus ihany no asehoko indry satria efa me alina ihany moa ny andro ngamba koa tsika roa tsy hijanona ela be tsony fa c'est les principaux ihany resahako amindry. Misy zany bonus d'expansion isaky ny mampiditra olondry mampiditra olona vaovao ndry ka miditra membre consultant pro izy dia $10 ny azondry raha miditra membre élite izy dia $30 ny azondry. Isak'izay mampiditra olona dia mahazo na $10 na $30. Zay Dia indrindra. inona koa? Dia Inona koa? ny fahandrony ndry zany raha vao manomboka ny le asa ka matafiditra olona anankitelo ao anatin'ny 1 andro monja dia mahazo an'le atao hoe bonus de démarrage. $100 izy io raha ohatra ka misy membre pro anankiray ao anatin'le olona niditra zany. Raha vao misy pro anankiray fotsiny dia $100. Raha ohatra indray moa ka elita daholo izy anankitelo dia $200 zany ny vola azondry. Zany hoe ao anatin'ny 1 andro mahazo $130 ndry na mety ho tonga $290 arakaraka le nidiran'le olona telo netindry ao anatin'ny 1 andro fotsiny. $150 ny alohako, $150 ny alohako nefa za mety mahazo 130 en 21 jours. Zay mihitsiny, tena zay. Why Zany hoe hitandry amin'izany le izy fa ao anatin'ny 1 andro ndry dia efa mety miverina kely fotsiny sisany no tsy miverina le vola netindry. Ie, zay mihitsiny. Dia zao raha mbola tsy matafiditra le vitan'izay. elita moa zany vao may mahazo betsaka. Vao mainka mahazo betsaka. Fa mbola tsy vitan'izay fa zao. Raha ohatra ndrika ao anatin'ny herinandro fotsiny dia napiditra n'le olona anankitelo dia mahazo mbola mety mahazo indray mandeha indray mahazo fandrono moa zany an'le bonus de démarrage mbola matafiditra olona telo indray amin'ny herinandro faharoa. Dia raha mbola matafiditra koa ndry dia mbola mety mahazo an'le bonus de démarrage indray ny herinandro fahatelony. Zany hoe mety intelo indray zany mahazo an'le bonus de démarrage. Zany hoe mety ho tonga hatrany amin'ny $420 le azondry fa mety ho tonga hatrany amin'ny $930 raha ohatra ka le olona anankisivy netindry dia niditra membre élite daholo dia mahazo ndry mety mahazo hatramin'ny $930 ao anatin'le 1 andro. Zany hoe ampitomboana enina zany le volana alohako tamin'ny voalohany. Mety hitombo eninavy mihitsiny zany. Zany moa eninavy kay avo eny avo eniny avo eniny tsy haiko. Andrasy aloha sao dia misy diso kosa aloha le zavatra seho andrianay Inona indray? Ozy izy indry hoe raha mampiditra olona ozy izy indry mampiditra olona iray dia mahazo $10 dia olona telo zany $30 ko maninona ny lasa hoe io misy hoe 45 indray na seho andrio amin'le sary eo amin'le faharoa sy eo amin'le fahatelo. Ary marina zany ary ndry koa mba mijery zao tsy diso fa alao zavaiko andreo maninona aloha tsy diso. Hitandry izy io zany ohatrany any amin'ny fiasana mahazatra rehetrarehetra hoe mba miakatra mahazo promotion ndry hoe tian'izany hoe miakatra mahazo promotion zany. Satria zany mihitsy ny iasanako anina hijanona eo foana ki. Ie, dia ohatr'izay ihany koa le izy fa mahafinaritra amin'ny WR Life vao manomboka indry zany dia tonga indry
dia fantatry indri hoe inona ny tokony atao raha ohatra ka hiakatra en qualification. Vao miditra indri zany dia miditra sponsor. Rehefa manana olona telo indri ao anatin'ny ekipa dia lasa manager. Rehefa manana manager anankiroa indri ao anatin'ny ekipa dia lasa senior. Rehefa manana senior roa indri ao anatin'ny ekipa dia lasa Raha. Rehefa manana Raha anankitelo indri ao anatin'ny ekipa dia lasa district. Rehefa manana district telo ao anatin'ny ekipa dia lasa régional. Ary rehefa manana régional telo ao anatin'ny ekipa dia lasa national. Dia ohatran'ny zavatra rehetrarehetra io rehefa miakatra en qualification indri dia mahazo vola mihoatra kokoa. Raisitsika ohatra ilay lazaiko teo hoe rehefa mampiditra membre pro vaovao indri dia mahazo $10. Fa raha manager kosa indri no napiditra dia mahazo $10 plus $5 mahazo $15. Zay ilay hitantsika teo satria manager indri rehefa matafiditra membre vaovao anankitelo. Ohatran'ilay exemple hitantsika teo ny herinandro faharoa izy efa natafiditra olona anankitelo dia lasa manager. Dia rehefa mampiditra membre pro izy dia lasa mahazo $10 plus 5 $15. Zay no nahatonga ilay $15 hitandry teo. Dia sady zao mbola tsy vita ilay izy. Za zany zao ataovy hoe manager ahako mampiditra indri. Dia rehefa manomboka manager zany mampiditra dia indri zany zao ohatra miditra dia miditra pro indri ohatra dia za zany mahazo an'ilay $15. Fa rehefa misy olona miditra ao anatin'ny ekipa indri na fafiry miditra ao anatin'ny ekipa indri dia za mahazo $5 foana. Rehefa misy olona miditra en tant que pro ao amin'ny ekipa indri dia $10 indray ny azoko rehefa misy olona miditra en tant qu'élite ao anatin'ny ekipa indri. Na fafiry na misy olona miditra ao ambaniko na zafikeloko na zafindohaliko na zafikitrokeliko na zafiny tsy fantatro tsony fa rehefa misy olona miditra amindri dia mahazo vola foana ako na $5 na $10. Eritrereto amin'izany ilay vola azo. Tena intéressant be mihitsiny. Ok. Ary ohatran'ny resaka indri hoe misy vola hafa azo koa ankoatran'izay le hoe mampiditra olona zay, misy fanampin-karama moa izy indri teo? Les résiduels journaliers tena fanampin-karama mihitsy ty fanampina izy amin'ny voalohany fa vetivetika izy dia tena azo atao hoe tena mety ho solona karama mihitsy. Fa tsara tadidiana fotsiny dia zao isaky mitondra olona indri mampiditra olona zany ao anatin'ny ekipa dia izay olona miditra ao dia mikaoty 3 points na membre pro izy na membre élite dia mikaoty 3 points foana. Dia raha ohatra zany ka jerentsika misy tableau ty amin'ny ankavanana io misy hoe ny niveau dia ny point d'équipe dia ny vola azo isan'andro. Dia raha ohatra zany zao ka ny mahafinaritra aminy dia araka ny lazaiko indri hoe mihetsiketsika be ho les sociétés ka raha vao ohatra fotsiny indri zany matafiditra olona anankiroa aloha mbola 6 points fa raha matafiditra olona roa indri raha matafiditra olona roa indri fa ray amin'zareo efa manana napiditra olona ray hafa koa dia feno 9 points indri. Rehefa feno 9 points indri dia mahazo $3.33 indri isan'andro. Dia ao anatiny raha feno ny ray volana dia multiplié par 30 io dia mahazo $100 indri ao anatin'ny volana. Dikan'izay tadidio ilay lazaiko indri hoe afaka mandoa cotisation nefa tsy mamoaka vola paosy dia io le izy afaka mahazo indri zany mahazo an'le résiduel journalier indri dia iny vola iny ihany nandoavandri an'le cotisation. Le abonnement moa zany. Dia fa zao fa zao teo zany olona roa no nampidirindri fa ny tena tsara kosa ki tonga dia mampiditra olona telo olona telo zany raha za aloha zany no manome conseil ozy ahako dia aleo tonga dia mba mampiditra an'le olona telo. Satria izy indreo raha mampiditra an'le olona telo dia miakatra grady lasa manager. Zay ny dikan'ity
milasa manager ndry. Dia mitombo kokoa ny vola azo avy eo Ie, fa mbola de de rehefa mampiditra manaraka amin'izay dia mitombo kokoa ny vola azo. Aloha toy sady io isika koa amin'izay. mampahazo bonus. Ie, Iny le io mampahazo koa. bonus iny. Iny koa azahoana ilay bonus de démarrage ary naharaka kosa ndry izany dia izao silver 2 indray 36 points mila mahazo 36 points d'équipe. Firy eo moa izany 36 points d'équipe izany olona firy moa izany? Izany 12. Olona 12. Rehefa manana 12 ndry eo anatin'ny ekipa ndry dia mahazo $10 isan'andro. Izany hoe ndry izany aloha tsy voatery hoe andrasy aloha fa hoe mahazo $10 fa izany takolona 12 e. Ka izay mihitsy le za koa ny tapahindry fa izay mihitsy le tiako lazaina amindry teo hoe tsy voatery ndry no mitondra olona 12 fa ohatra hoe amin'ilay ohatritsika roa eto hoe 3 ihany ohatra ny olona netindry fa le olona ireo koa efa nitondra membre vaovao hafa dia rehefa feno 12 ny ao anatin'io le ekipandry rehetrarehetra dia mahazo an'ilay $10 isan'andro. $10 isan'andro efa azahoana $300 ao anatin'ny volana, asoro le abonnement, mahazo $200 efa mahazo $800,000. Efa 4 fois ny SMIC izany. Ie, efa 4 fois ny SMIC izany nefa ndry olona 12 ao anatin'ny ekipa fotsiny no tadiavina. Dia mbola tsy vita silver 3 indray ndry izany manenjika point d'équipe 125 izany hoe manampy an'ilay ekipandry mitombo dia rehefa mahafeno 125 ny ekipandry dia mahazo $20 isan'andro rehefa mahazo $20 isan'andro ao anatin'ny ray volana izany mahazo $600 dia asorona ny abonnement mahazo $500 mahazo $2 millions ao anatin'ny volana. Dia eritrereto indry amin'izany. Raha miinvestirana amina trano raha veka izaho hoe andeha ao ampanifako tsy vola takin'inona vao ahavitako an'izany. Tsy $600,000,000 kosa aloha fa angambindry efa any amin'ny $150,000,000 ihany zay vao mahavita trano tsy maintsy mandany any amin'ny $150,000,000 ihany azahoana trano tsara tarehy anankiray miofa $2 millions. Na ametraka vola any amin'ny banky koa araka hoe andeha ho ampiarahako ary marina tsy vola tsy toko tsy foroana vao azahoana Tany mihitsy mbola centaine de millions koa zay vao mahazo $2 millions isam-bolana. Dia izao mbola tohiziko ihany le izy aloha gold 1 indray tsika 350 points d'équipe rehefa mahazo an'io 350 points d'équipe io dia mahazo $40 isan'andro $40 isan'andro izany $1,200 isam-bolana raha asoroko ny cotisation dia lasa $1,100 $4,400,000. Efa tsy fanampy karama ntsony kosa angamaka izany Efa tena vola be, efa karamana cadre bika izany cadre ambony efa cadre ambony mihitsy mahazo an'izany $4,400,000 ao anatin'ny volana izany. Fa nefa mitombo ihany izy dia inona izao rehetra mangamanga rehetra ambany rehetra ohatran'ny $4,000 $5,000 $7,500. Io mangamanga resandry io ambany io seho io. Ie, rehefa tonga diamant ndry dia efa mandray $4,000. $4,000 izany jereo tsara fa isan'andro fa sao dia hoe eritreretina fa volana. Mihitsy manko kosa hoe journalie $4,000. Efa rehefa tonga amin'io diamant io ndry dia mahazo $120,000 isam-bolana. $120,000 isam-bolana tena tsy vitako tsony na manao calcul an'izany arany fa dia vola be ngamba fa tsy hita tsony ny anaovana anazy rehefa tonga amin'io. Dia izao ndry sao dia mieritreritra fa hoe mbola nofinofy izany fa misy olona efa mandray an'io ao anatin'ny club de diamant. Olona anankiroa aloha izy amin'izao fotoana izao no efa ao anatin'io club de diamant io. Dia ny anankiray amin'ireo mbola resahako andrimo fa Catherine Teacher zay ny anarany réunionnaise izy. La Réunion akaiky kelitsika io mino avy eo izy fa izy aloha izao efa mipetraka any Espagne fa izy ao anatin'io mahazo an'ilay
club de diamant io. De vao omaly koa zao nanatrika témoignagen'olona izy indray efa mandray $500,000 isan-taona. De eritreretin-drian'izany. De izy tena nefa vola be mihitsy vao aingana zay olona zay Mehdi zay ny anarany vao 2 taona fotsiny izy zay no tato amin'ny société de efa ve mandray $500,000 ao anatin'ny taona. Tena vola be mihitsy fa ahoana sy ahoana aloha no tena azahoako an'ilay vola tena vola azo raisina ve zao zany be dia be zany sa hoe no vola nofinofisina any anaty internet fotsiny? Ilay izy aloha tsy vola nofinofisina. Zao vao miditra de mahazo mail anankiroa. Ny mail voalohany mampafantatra andry hoe membre mirabandry en tant que membre any MWR Life. De ny mail faharoa afahandry configurer ny wallet-ndry. Ny wallet io zany ohatran'ny hoe banque en ligne. Zany hoe ny commission zay azo de tafiditra ao anatin'ilay wallet. De rehefa avy eo ianao zany manana fomba anankiroa amin'izay azahoana ny vola. Soit parametrena le e-wallet io ampidirinao le numéro de compte mahazatra antsika isan'andro le ohatra hoe indry zao fantatro fa manana compte en BMOI de manana compte any BOA de reny fotsiny ampidirindry ao anatin'io e-wallet io de tonga any anatin'ny compte-ndry le commission. Ny faharoa ndraiky io de afaka commande carte prépayée, zany hoe carte visa internationale en dollars izy io afaka commandina. Ny olana kely de misy toerana maromaro sy tonga any ny carte Madagasikara ao anatin'ireo toeran'ireo fa raha ohatra indray zany ka manana havana ohatra ny France na ny Canada ohatra fotsiny de afaka alefa amina adresy any ivelany zany le izy de avy indray no mandefa anazy makaty. Indray mandefa. Fa de vola tena azo raisina tsara mihitsy ireo. De indry zany zao efa nandray indry? Za manana karta satria zandriko any ivelany de nalefako tany ny karta de efa voaraiko soamantsara ny karta efa nampiasaiko efa nandany vola ako taminy. Tsara be mihitsy eky zany fa mba fitiny kely ary no evereny kely indray fa manomboka very indray za. Sady efa manomboka te atory efa kely sisa efa tsy te atory mihitsy ako. Mahafinaritra kosa zany. Zao arak'ilay lazaiko teo hoe rehefa membre indry de mahazo fihenam-bidy amina resaka hôtel misy plus de 1,400,000 hôtel any amina plus de 120 pays eto tany mahazo fihenam-bidy hatramin'ny 80 isan-jato. De mahazo accès indry amin'ilay boutique tonga any an-trano tonga aty an-trano le izy sady mahazo fihenam-bidy hatramin'ny 20 isan-jato. De tsy kely indrindra moa zany fa de mahazo indry mety mahazo vola mety mbola manomboka kely $10 sy ny $20 fa araky ny hita teo de mety tena ho lasa vola be mihitsy ny vola azo ohatra ny olona mahazo any amin'ny $1,000,000 isan-taona de azahoana vola be ty société anankiray ity. De araky ny teneniko andry ty zao tena tsy mbola voaovako loza marina variana fa araky ny teneniko andry hoe mihetsiketsika be le société isa-bolana izy de misy animation foana de nisy an'ity animation na bonus pool party vacances moa zany zao naneto amintsika ary mikorotandrotana kely fa vacances moa zany zao de mba mieritreritra hoe piscine de misy an'ity vola ty efa 30,000 izy amin'izao fotoana izao fa tara kely ahako efa $30,000 zao ny zaraina fa tsy maninona aloha ty nazavaiko aloha ty efa tamin'ny herinandro $20,000 zany ny vola zaraina nisy 1633 membre no niditra rehefa tonga 2000 membre ny membre vaovao niditra de miakatra 25,000 indray io de rehefa tonga 2500 mihoatra ny 2500 indray ny nouveau membre de lasa 30,000 androany zao izy efa mihoatra an'izay
efa mihoatra ny 2500 ny membre vaovao tonga zany a nanomboka tamin'ny début août satria ity zany animation mandritra ny mois d'août de arakaraky ny isa membre miditra zany mampitombo an'le vola le eo zay ambony io indrindrany de ny azahoana anazy a mampiditra olona anankitelo ianao mandritra n'le mois d'août a de mahazo an'le de mizara nyity le enveloppe ty raha ty le tamin'ny herinandro ty zany zao a de 20 000 ny zarain'le olona 720 nahazo a zany hoe ny olona tsirairay de mahazo $157 zay zany ty animation anankiray ty fa tsy vitan'io ny animation ny resaka tamindria hoe misy any Catherine Teacher Catherine Teacher koa manao animation de izy io le membre efa migagné $1 million zao ty tsy ny société manao an'le animation fa tena Catherine Teacher mihitsy ny manao animation de enveloppe na $150 000 ny zarainy ary zao tena misy zavatra tsara be mihitsy ho anareo vaovao vao hiditra satria ny vaovao raha ohatra zany zao ka matafiditra olona anankitelo ao anatin'le 1 andro de mahazo an'le bonus de démarrage de satria mbola tsy tapitra aloha mois d'août raha ao anatin'ny mois d'août ianao matafiditra an'le olona anankitelo de mahazo an'le poule partie de Catherine Teacher nefa rehefa mahazo bonus de démarrage ianao de doublen'ny Catherine Teacher ny bonus de démarrage nao zany hoe ho anareo vaovao matafiditra olona telo zany triple mihitsiny ny ohatrany hoe mahazo triple bonus misy be de be le animation an'ny Catherine Teacher fa zay fotsiny aloha ny tantaraiko tena bonus triple mariny zany tena bonus triple mihitsy zay tsara be mihitsy tena zaky tena anao fa mazoto fa misy conseil kely afaka mendry anay nefany zao alohan'ny tenenako an'le conseil amindria satria indria anao an'le izy de afaka tonga de ataotsika 2 andro any hariva le izy omeko liandry rehefa avy eo ahoana ny fomba omeko liandry rehefa avy eo le orinasa moa zany efa orinasa miroborobo efa orinasa évolué tsara zany hoe tsy misy zavatra kirakirainy zany tsony fa misy lien omeko andry de miditra am'le liandry de manao ny inscription ndry moa manana carte bancaire internationale manana fa ohatra mbola tsy nanaovako paiement en ligne le izy zany tsy maninona zao omeko andry le lien de midiry indry de ataovy ny inscription andry de ny paiement an'le izy ataondry am'le carte bancaire internationale raha sanatria ka tsy mandeha ny carte bancaire andry de miverina amiko indry de hividanako an'le hoe token le token zany afahandry mandohan'le vola zany hoe omendry anahy ny vola de vidiko amin'ny eo amin'ny plateformeko eo amin'ny back officeko le token de omeko andry ny code de ampidirindry rehefa manao an'le inscription de vita ny inscription de tsotra kely mariny zany de valiko am'izay indry satria indry nangataka hoe inona no conseil azoko mena raha ame conseil zany de conseil anakiefatra fotsiny no omeko andry conseil voalohany de zao rehefa anomboka anao zavatra de tsy maintsy pozitiva foana zany hoe tsy tonga de mieritreritra hoe za ve kidy ahita olona za ve kidy havita an'izany tonga de fenona zavatra ratsy ao anaty loha za ve iza koa kiny anaika horesahako anao an'io fa tena tonga zany de mieritreritra zavatra mahafinaritra ane le izy manana objectif tsara de pozitiva foana ninona zavatra miseho de io ohatran'ny zavatra rehetrarehetra misy indraindray ianao mety misy zavatra mahakivy mahasositra te mampitehiteny hoe za tsy mahavita tsony fa zao ohatra ny zavatra rehetrarehetra io raha ohatra ianao ka tsy mikiry tsy mifikitra fa tonga de vao misy problème anankiray de adaboko tany io tsy possible ny androso mihitsiny
ohatran'ny lalana tsy misy hoe lalana tonga dia malalaka be mora be fa indraindray misy zavatra manahirana kely ohatra miakatra mivilivily sy midina. ie dia tena tsy maintsy mifikitra tsara mihitsy manao an'ilay izy. Dia ny zavatra fahatelony dia ohatran'ny asa rehetrarehetra io mila ianarana. Mila fantarina dia ianao koa mila amin'ny teny frantsay moa fa tsy haiko loatra manao anazy amin'ny teny gasy hoe développement personnel. Ianao zany tena na ny fomba fisainanao arany mila mianatra manova an'izay mihitsy ianao mba hampiroboroba ny orinasanao. Dia ny fanefatra farany anisan'ny lehibe indrindra dia hoe mila mahay miara-miasa amin'ny olona, manana esprit d'équipe satria mila mampiroborobo an'ireo ekipanao ireo ianao. Mila miara-miasa aminy izany ahafahany koa miroborobo, rehefa miroborobo izy dia miroborobo ianao. Izay angamba kiny ny conseil kely azoko omena fa dia tsy hitako intsony izay lazaina fa dia alefako izany le lien satria indriko efa mazoto e. Tiako be daholo izany ny fantsasady mino fa ho vitako fa alefaso ny lien andria. Ie. Lasy izao. Tonga dia alefako ny lien ahafahandry manao inscription. Sotro. Dia misaotra betsaka amin'ny fanarahana fa vitany fanazavana amin'ny rahavavy dia miandry ny question anareo amin'izay.